Salut daholo nareo. Salut. Misy outre be am'le hitanareo le misy ositay be am'le resaka Abrahama sy ny tahiny iny de miantso ny Jesosy iny eto. Asa miantso ny Jesosy tenisany eto amin'ny page eto. Mopera raha tsy naresy lahatra ako tenisany andeha vita resy lahatra na. Donc namonsaky teneniko les élections là, les élections any Madagascar, j'ai tout lâché. Tena hoe za tena tsy nijery mihitsy fa be de be loatra ny asako de tsy nijerijery zavatra mihitsy fa be loatra ny asako. Salut Tsisafi, salut Tsisafi, cœur sur toi. Salut Annie Rassandjissou, coucou, cœur sur toi. Et salut Latia, Angie, cœur sur toi mon amour. Donc tena vizana leliky. En fait, je sors hitanareo ohatra zao hoe mois de janvier, février, mars, avril iny ako tena occupé, ultra occupé. Tsy afaka reny tsy miresy fira mihitsy je termine tard le soir et je commence tôt le matin. Voilà. Salut Tia Rakoto Zanandi. Salut Miel Latakine. Salut Judith Rafili Ari la lawan de coucou Sakeden. Salut Gérald Zesk. Donc PTP ça nous soustay be am'le resaka le vidéo nataoko iny. En fait misy tena hoe fanatisme PDB mihitsy le manao le fanatisme tsisy misaina zany. Ok, raha ohatra hoe ao anatin'le fivavahana na hitanareo ny paix intérieur, il y a pas de souci, alefaso le izy rehefa iny rehefa mameso anareo. Fa kosa ny zavatra fantatritsika sy ny tantara hitantsika de io fivavahana io na tonga antsika mihinantsifinana eto amin'ity tany ity. Jereo tsara zareo le miteny hoe Jesosy tianao, Jesosy taizakoa de tsesa Jesosy ny tianao, raha tianao Jesosy de ny tany koa sy ny havako natao mpanankarena be de tsy nataony lanon'ny c'est tout. Fa maninona ny taniko sy ny havako menantsy fihinana eny Madagasikara. Fa maninona ny taniko no angalarin'ny olona nitondra ny la Bibliny teo amin'ny taniko teo satria izy tsy tia. C'est tout. C'est pas une question de inona fa ny zavatra hita fotsiny hoe la Bibline no entina tao Madagasikara niaraka tamin'ny basy. Niaraka tamin'ny basy niaraka tamin'ny fomba abibina. Fa adin'ny sasany daholo le tantara. Vono sy latsa-dra no niditra niaraka tamin'iny la Bibline nangalarana ny tany. Ampitahorina am'le afobe, ampitahorina amin'io zavatra afobe sanandro por io ny malagasy rehetrarehetra ampitahorina an'iny. Fa isany efa nahitan'le afobe rony hatramin'izao de izany efa nahitan'le paradisa raha reo vazareo ny nahitan'ny paradisa. Tsy tsika mainty mihitsy no any ampidiriny ao. C'est logique. Izy raha tsy tiantsika kon izy ny andeha izy no andeha apiditra antsika hiaraka ivelona aminy. Tsy hitanareo na quartier aty andafy ara. Jerena fotsiny. Ny vazaha tsy mety miaraka amina mainty zany hoe misy quartier ohatra hoe vao manomboka be mainty de miova monina ny vazaha tsy hipetraka amin'le toerana be mainty be tavaratra zany. Miova monina. Ka izy any amin'ny fahafatesana amin'ny repos éternel ve no mbola isiny mainty sy ny tavaratra ao anatin'ny paradisany. Asivo eritreritra le izy. Zavatra logika be. Raha ohatra hoe tena mitady an'izany hoe Andriamanitra tena Andriamanitra zany de jereo any amin'ny natura, jereo any amin'ny zavatra rehetrarehetra any hoe ahoana zany Andriamanitra zany fa tsy ao anatin'iny baiboly iny. Iny baiboly iny tsy nanome aina na indray ara any zavatra maniry sy ny zavatra vela eto amin'ity tany ity. Tsy nanome aina na indray ara amin'ny zavatra maniry. Raha doranareo iny baiboly iny tsisy conséquence. Fa raha doranareo kosa ny hazo manome aina isan'andro antsika misy conséquence. Misy conséquence agoavana be satria animba ny environnement antsika sy ny tariny ny tsirairay avy. Ka
asivo eritreritra fa aza manao application bêtement ny zavatra tenenin'le olona resaka filôzofia no hitondrana ny fiainana fa tsy resaka hoe endoctrinement. Salut Gérald, c'est ce que marina mihitsy zany ny Gérald endoctrinement mihitsy tresaka endoctrinement fa de misy de tena vendrana be de mbola mino ihany mino an'io zareo tsara nanaovany tenisany nanaovana reo pasteur reo fotsiny tenisany ny ao anatin'ny la Bible ny ao anatin'ny Coran koa de zareo tsara fa Mahomé nanambady ny lelony vadiny farandrindra 7 taona no leleny zay ny tenenako hoe zareo raha falo amin'ny leliny zanakareo 7 taona no leleny amin'ireo fivavahana monotheiste anankitelo reo fivavahana manapotika ny Afrika manapotika ny malagasy atsika manapotika atsika fa atsika mbola tsy mety mifoy ihany sady mbola tsy mety miratra ihany ny saitsika tezanareo de olona nlely zazakely 7 taona zany miditra any amin'ny fanjakany lanitra tsy aleko ty miditra any amin'ny enfer tsy aleko miditra any amin'ny abakabaka toy izay miditra amin'ny fanjakany lanitra iaraka hipetraka amin'ny olona hoe olona nlely zaza 7 taona tsy lely anjanako koa ve iny zay no Mahomé reo Davida sy ny tariny reo le anankiray koa moa le Noé nylely ny zanany vavy de modina atao hoe le zanany vavy hoe nanolo anazy lelenina lehilahy ny zavatra hitantsika zao hoe ny lehilahy foana raha rehefa ohatra hoe tsy ampy lely de isy manolana n'olona voalohany indrindra de zany ny ao anatin'le tantara ao de manimba lohany zany ny ao anatiny angano ao anatin'ny Bibla ao de manimba lohantsika rehetrarehetra fa maninona mbola miditra sy miondrika pory ihany fa rehefa olona kosa ny te hiala ho de efa niteneniko hoe aza mitonantonana ty ty menimeny eto ambasika de tsy matahotra an'Andriamanitra zany Andriamanitra ny tenako quoi tsy matahotra an'Andriamanitra si le créateur m'a créé si je fais partie de la création donc je suis le créateur aza mampimebe tenisany am'le zavatra mampimebe pory donc à chaque fois efa hitan'izao fa fivavahany mpanjanaka fivavahana nampiana amanina atsika mbola miditra ihany ahoana maninona le mpanjanaka no forcé atsika mandeha hoe nikela rana valina fatelo no mody atao tantara be pory fa raha ohatra hoe rana valina voalohany de mangina pory daholo ny vava satria maninona tsisy nantany satria raha navala voalohana fantatra tsara mihitsy hoe fady fidiran'ny fivavahana ao Madagasikara surtout ny kristianisme ao Madagasikara dia ampina any amaniny vahoakany zay ny naminony sy nandroasany an'ireo vazareo fa le zanalale kindina alika pory le mpamadika iny no namerina an'le vazany verina pory teo de hitanareo tsara mifandehany fa lasa voazanaka pory anaovana ezaka mariage ve zany zanaka pasteur anaovana ezaka mariage ve zany lelike donc ohatr'izay de ntsika mbola miny de mbola manaraka an'le zavatra iny efa nanimba ny Afrika efa nanimba antsika antadiapo ny teny hoe noetiny la Bible ozy izy ny anazanahana ny vahoakako de ny olona miondrika amin'iny la Bible iny fa tsy miondrika tsony amin'ny taniny tsy manaraka tsony ny mahasoa ny taniny fa manaraka amin'ny mahasoa ny hoe anatena fanjakany lanitra raha nisy raha nalefa teto amin'ity tany tsika tsirairay avy raha ohatra hoe tena nisy any Andriamanitra zany de ny zavatra angamany nataony voalohany indrindra zavatra nataony voalohany indrindra j'en étais où raha nisy ny j'ai oublié. J'étais en train de lire un commentaire. La religion n'existait pas. Si la religion existait avant, la religion existait à Madagascar parce qu'il y avait 13 sourapés. Misy sourapé anankitelo amby folo à Madagascar. De io sourapé io ça va de la Mésopotamie jusqu'à l'islam. L'islam fa tsy nisy tantaran'ny la Bible tafiditra tao. De la Mésopotamie nafantarantsika hoe nisy sorabe sy nisy Andriamanitra tao Madagascar de ny Mésopotamie ny ray zanaka sy ny reny. Zay ny trinité en Mésopotamie zay ny trinité en gasy taloha de zay ny transposena am'le hoe ray zanaka sy ny fanahy masina. Nisy le izy
fa adinitsika daholo ny zavatra rehetrarehetra de ireo josy ireo alohan'ny nino an'le rain zanaka sy ny fanahy masina alohana ny vahoaka josy aloha zany de nino zay hoe ny rain zanaka sy ny reny fa ny fafana daholo ny histoiran'le reny ny tantaran'i Jesosy de tantarany Isa, tantarany Mosy, tantarany Osiris qui a une femme d'ailleurs manambady amin'ny Marie-Madeleine fa allez regarder les œuvres de Motunde vononin-jareo Motunde satria nanomboka nanao éveil du peuple africain zay asan'ny Motunde asandry de Kémy Séba asandry Nathalie Yomby asandry Anta Diop asandry ny olona rehetrarehetra asandry Sankara sy ny mbola antérieur asandry Che Guevara no mahatonga antsika mahafantatra ny tantarantsika amin'izao fa ny vononin-jareo yapa un an ny vononin-jareo Motunde azava tsara azy mandry saina vononin-jareo Motunde satria nanokatra de hitanareo ny tantaran'i Jesosy ny feno karazana Jesosy fa mainty daholo feno karazana koa tantaran'i Jesosy fa nafenina daholo fa izy mahatsara ny Vatican no ampidirina raha ohatra hoe ny Andriamanitra antsika ny tena hoe tsisy ilana sy manemano fa maninona ny ao amin'ny Vatican ambany Vatican ao dana manao visite rehefa manam-bola dana manao visite amin'ny Vatican de jerefy ny ao ambany Vatican fa ao daholo no misy ny Andriamanitra ny Afrikana rehetrarehetra sy ny Andriamanitra ny Native Americans sy ireo aborigène reo fa maninona ny diny ao manina ny dian-jareo fa manina ny dian-jareo satria tsy anterehan-jareo hoe tsika manao éveil spirituel tsy anterehan-jareo pour mihitsy n'izany satria raha ohatra ny Afrikana rehetrarehetra no fosy mavita mahafantatra amin'izay hoe kely tantara sy angano fotsiny nalefan'ireo anay sy anampizoinana ny taranaka-anay sy anampitehana anazy ndana jerevy ny discours ny Léopold na jerevy ny discours le missionnaire anglais le miteny hoe ny Afrikana de nanana spiritualité any ny zareo raha mbola tsara no fomba fiainantsika fiainany jereo izy ny Algérie raha mbola mahay manoratra no tsika ve nandeha ina moa ny ao anatsaka ny teneny andeha civiliser peuple barbare nefa tsika raha tsy mahay ny zareo raha mbola analphabète ny olona tany Algérie alphabète tsy mahay manoratra ny zareo raha mbola 70% tsy mahay manoratra contrairement any Algérie mahay manoratra daholo izy mianakavy de nareo ihany manaiky engeleny zareo anatiny ao engeleny tsara le olona le manenjikenzika na eto amin'ny page eto manenjikenzika hoe zao za tsy ny tenisany rehefa tenisany niondrika tamina Andriamanitra amin'ny vazaha de aleo za koa naja amin'ny fomban-drasako point barre de hoe Jesosy tianao raha tiana por izy de natao mpanankarena daholo ny fianakaviako rehetrarehetra tsisy mijaly natao mpanankarena Madagasikara fa tsy manne manony por ohatr'izao satria tany ny vazaha manankarena be por daholo zay noho ny fangalarana ao amin'ny tanko de ny fanampepona ny fomba fisainan'ny malagasy hoe tsy maintsy manentsika amin'ny fanjakan'ny lanitra de rehefa mahazo ny olona manitra ihany mahazo ny fanjakan'ny lanitra. Coucou Pri, Malala Gazou, ça va et toi mon amour? Donc voilà. C'est ny anateur raha tena tia ny Andriamanitra tsy nataony nanemano por zany ao Madagasikara ao. Raha izy no tena tia. Fa tsy tia ny tenisany. Matoa tenisany manemaniny. Fa mbola tsy mahatakatra an'izany ihany. Oe, zao tsy isy mahatakatra por an'izany. De raha ohatra tenisany mbola mikonkonona sy miodikodina sy miondrika amin'le pastera le mampisotro tay tenisany sy mampiondrikondrika le mikitikity any loha tenisany nefa io loha io no tena zavatra masina indrindra eran-tany de mbola ilany amano ny tenisany rehefa manomboka mikitika ny loha tenisany izy voalohany indrindra na amin'ny rano io na amin'ny lalan'iny io de fa fanaovana tenisany maniny maniny dikan'izay
c'est quelque chose de sacré. Raha ohatra je vais même pas parler de spiritualité. Enfin, je vais même pas parler, mais je vais parler d'avancée scientifique. Tanareo, efa misy azo avancée scientifique any États-Unis any a, hoe cryogénèse na zany ny vatan'le olona. Atao mangatsika zany no vatan'le olona rehefa maty de tonga de alefa anatin'le alina de alaina de ny cerveau tena hoe placen'zareo a amina toerana hoe mangatsika foana fa maninona ny cerveau no placen'zareo amin'ny toerana hoe mangatsika foana satria dans 150 ans a tian'zareo mbola tian'zareo fo reo olona reo de eo vitan'zareo mampifo an'ireo olona reo fa maninona le cerveau no tazomina be indrindra fa tsy ny zavatra rehetrarehetra satria c'est notre unité centrale c'est notre ahoana reny tiako teneniny c'est même pas l'unité centrale c'est le micro je sais pas quoi là hein microprocesseur zay manana ny zavatra rehetrarehetra fahaizana rehetrarehetra ny loha nefa iny no tiany amin'ny tenisany voalohany indrindra ny loha iny mbola iny koa mbola ampiasainy any doctrine na tenisany rehefa manomboka mikitika ny lohanareo hitanareo mpivavaka be bofinay a mpivavaka be tantinanay a mpivavaka be ny fianakavinay de tonga le pasteur sy ny mpiandrony sy ny inona ny anaran'ity le déconne pour reny le déconne 2 secondes plutôt hitako mikôtikôty an'le sipakely eo am-piangonana nefa ohatra hoe de andeha hikitika ny loha de jusque aza mifampikitikitiky loha fa samy mpanotapory a fa zany lohako azako tiana za mahitrahana tanana mihitsiny a fa tsy olona devolpory avy mikôty sipatery no andeha hikitikitiky ny lohako c'est tout nefa rio a tena se zavatra anodin zavatra teneniko zany zavatra ohatrany hoe tsisy dikany amin'ny olona le izy a nefa zavatra enjana be raha ohatra nareo ndray hoe raha miditra spiritualité zany a de hitanareo io lohanareo io no miteny aty miteny amin'ny chakra du plexus anareo asa manao an'izao asa manao an'izao raha tianao ny raha tianao no tafavoaka amin'ity fiainana ity a de manaova an'izao de zao ny fomba fisainantsika raha ohatra hoe manao introspection intérieure zany fa ny le olona le mandefa le manao les religions am tsisy dika le tsy quand ils font ils sont même pas spirituels mivavaka pour am tsisy dika fotsiny tsy spiritualité les gens qui croient vraiment ils ont une spiritualité soit dirigé vers le dogme soit dirigé vers soi-même fa rehefa izy mbola miteniteny hoe tsaran'Andriamanitra sady zay zany no tsaratsarana tsy izy miteny hoe izy ny Andriamanitra no hitsarana sady za koa ny hitsarana azy amin'ny zavatra ratsy nataony teto amin'ity tany ity olona firy no vonoina no ny anarany ny latsa-dra ny zaza firy no voolana no ny anarany vehivavy firy no voolana no ny anarany famille firy no ripaka no ny anarany tsisy veny anontaniako fanontaniana fa manina ianao no tena kindina alika be por ohatra zany ah là là et en plus on est ici sur cette terre pour faire raha tsika no eto amin'ity tany ity ihany de anompola tsy aloha mijanona tany amin'nisy atsika taloha tany teza mbola andeha iondrikondrika amin'ny sisa iondrikondrika amin'ny lelika de plus tsy zany nanao pacte tamin'le Andriamanitra fa izy nanao pacte tandevosy izy tamin'Andriamanitra izy nanao pacte na esclave amin'Andriamanitra za tsy niteny misy andeha iondrika aminy asa andeha anao inona aminy inona ny anterehako andeha iondrika ho andevin'ny olona raha tsy olona tena hoe voapepo be sy manone maniny hoe miondrika isan'andro boka iondrika am'le olona misy le coincé am'le lacroix iny de iondrika eo de olona fotsiny andeha ho andro imondriako hoe tsy mitovy loko pory amiko akorany nefa fatako pory hoe olona tsy mitovy loko amiko io tena io manenjika por ny olona rehetrarehetra mitovy aminahy mamono anazy manodripaka namono hatramin'izay
mbola hatramin'izao de mbola tsisy mifoy ihany de mbola manaiky amin'le pastera ana sady zay le pastera any Madagasikara en plus lelena sady zay le zanaka pasika mahafantatra zanaka pastera be de be de oziky lelika mate zareo miana tsara lycée français daholo a fa tenisany aiza tsy miracle rehefa vola tenisany miditra ao am-paosiny dra pastera ka ny secte mandeha matoa be de be ny secte be de be ao a c'est un business florissant business mampidibola be noho ninona ny olona voadipory a manaiky a ho ampondra tsy mieritreritra fa manaraka fotsiny sy manaraka efa-poro fotsiny de hoe zako zany tena hoe manenjika olona mpivavaka zany za tsy manenjika olona mpivavaka ny olona mpivavaka no mitonga apory eto amin'ny pasika eto mitonatonana apory de ataoko manne maniny tout simplement rehefa tsy hoe manaja tena de atsajako tiany Jesosy ianao lelena zako efa tia any tenako za tsy mitady an Jesosy ho tia anahy na hoe za efa tia any tenako za tsy mitady an'Andriamanitra ho tia anahy lelena kokoa ndriny kokoa chérie de hiaraka amin'ny olona ohatra reny any amin'ny paradisa olona ohatra reny de davinareo hiaraka aminareo any amin'ny paradisa tsy hinan'ny many any ve lelena aleko miteny ratsy be am'izay zako any amin'ny devoly tsy haiko ory nanao misy devoly na tsy et en plus lol tout ça pour vous dire que samy manana ny finoy ny olombelona tsirairay avy de rehefa manaraka ny fomban-drazanay anay de aza mitonatonana aty fa songa de voapotipotehako daholo ny argument tenisany efa haiko sady efa namaky namaky ny la Bible namaky ny Torah namaky ny Coran pourquoi de namaky ny Bible babylonienne enfin en tout cas c'est pas la Bible que j'ai lu ce sont des histoires de la Bible babylonienne parce qu'il y a plus sauf peut-être raha ohatra tsika afaka mahita sora be j'ai le son pour y aller donc peut-être un jour je vais y aller pour te demander marina mihitsy zany tena efa lasa bizina mihitsy le fivavahana am'izao zay mihitsy taizanareo mbola nahita hoe mena 10% ny arena de nareo mbola taizanareo na de tanareo ohatra zao hoe reo sonoro manana spiritualité anindry zareo fa izy tsy andeha antany mihitsy manome 10% ny arena any amin'ny tsi zany amin'ny tsi fa ndrareo manome an'le olona le manome sakafo an'le hitanareo le moine tibétain le moine reny satria reny fantatry hoe manao vœu tsy nakanina sy ny tagnany de reny hoe meny sakafo de sakafo no meny anazy eo de mandeha manao anina satria reny ça dure je sais pas des fois ça dure un an des fois ça dure 2 ans des fois ça dure 3 ans etc fa tsy mijanona mahantra pour isan'andro ny zareo azonareo ny tiako tenenina fa ny antsika mijanona mahantra pour mandrakizay sady zay mbola manome vola pour amin'ny paster tsy mampimeme zany jereo tsara fa ny sinoa nitetavindreo fa zareo fa ny zanahana ary avec la guerre de l'épée mais tout ça nitetavindry zareo ny zanahana efa nisy ara côté moi j'ai une copine cambodgienne ny Cambodge sy ny Vietnam ta Indochine tam'izany no fanantsona Vietnam talohan'ny fanantsona Vietnam on appelle ça l'Indochine de manana koa vietnamienne et tout ça fa ny zareo mbola mijanona am'le fivavahana hitanareo fanantsona le baiboly iny c'est la religion du namity tamin'ny vary ozy isiny iny ka hoana zako vary forcena niondrika tamin'le baiboly am'izay mihinakanina forcena zay nanaovana antsika tany Madagasikara koa forcena pory am'izay afaka miaina fa ny sinoa tsy nety niondrika tamin'iny ary jereo tsara mifandehan'ny jereo tsara mampiroborobo an'zareo c'est devenu la première puissance économique mondiale alohan'ny États-Unis alohan'ny royaume d'Angleterre alohan'ny zareo fa maninona satria zareo tsy nanaiky ho zanahana satria zareo mody zareo aloha tena hoe tsy miteny mihitsy fa tsy hoe zareo tsy miteny no manaiky eritreretina hoe manaiky jereo sinoa jereo ny japonais manana spiritualité any manokana ny anazy mitovy aminazy Bouddha mitovy aminazy ny lokony fa Bouddha tena izy mainty
fa mitovy aminazy ataondrareo mitovy aminazy ny andrareo amin'izao fa maninona antsika ny Andriamanitra antsika fotsipory satria i andoctrine alohantsika atao zay mampinany aman'ny alohantsika hoe fotsy de rehefa mahita fotsy de tsy maintsy miondrika pory de rehefa mahita fotsy de tsy maintsy manompo pory anazy fa nga reo fotsy reo mo olona mahay be daholo sy olona omniscient ny any sasany ny aza mo ny mariage njana ny aza de hitadiavam-bola any am-piangonana eno na misy sa fa zay ny teneniko anareo hoe enjana be fa efa lasa business le izy de tsika vendrana be fa manaiky engelenina foana tsika koa manaiky de jereo fandehany rehefa aveo nakabeazany amintsika mpamadika pory ny sasany donc eritrereto fotsiny arany ao anatin'ny baiboly ny anatin'ny baiboly zanakanao ambany noho ny Andriamanitra anao taisanao mbola nahita Andriamanitra miteny an'izany na i Bouddha raha tsy manao an'izany alala na ny dieu de la guerre raha tsy manao an'izany fa ny Andriamanitra ito tena hoe satria raha ho izy ny tena hoe tsarafanahy be sy tena hoe kindina alika be amin'ny ny fahatsarafanahy de ny zavatra natao voalohany indrindra tsika tsy misy hoe tsisy mahanitra tsony eto amin'ity tany ity mbola feno mahanitra mbola feno minantsifinany tsy hoe atao hoe preuve de la vie ke vitan'izany hoe tsy misy fijaliana zany raha izy ny tena enjana be indrindra fa maninona no nasiana amin'ny fijaliana ça doit être quelqu'un d'ultra pervers et complètement starbé dans la tête tena olona tena hoe tsisy anina mihitsy zany tena olona tsisy ilana azy mihitsy zany le fomba le Andriamanitra sady zay ina moa tiako teneny narsisika be tsy maintsy tiavinao plus noho ny zanakao zay no de ça pas passé za voaroaka ny sekoly alahady justement satria ny fanontaniako ohatr'izany foana fanontaniako amin'le olona satria moi je suis terre à terre vao 6 ans de nroasana tamin'ny sekoly alahady nroasin'ireo mpivavaka reo tamin'ny sekoly alahady satria maninona satria fanontaniako tsy hain'zareo mamaly anazy de mody hofana hoe satria libre arbitre blabla leleke afaka ameny libre arbitre atsika amin'ny fiainana tsara kokoa natao tsinitsinina le zanaharintsika teto tamin'izany fotoana de nataony vazaha mahita ny nampidirany an'le rebireby manara-penitra hoe zay mihitsiny de zao tsika on est perdu jereo ny secte misy fiangonana misy 300 misy firy fiangonana 300 fiangonana Madagasikara sa firy fiangonana be dia be ao Madagasikara plus noho ny école rehefa amin'ny fiangonana plus noho ny école de efa tany mihinan'ny amaniny zay tsy tany tsara tsony zany fa tany man'ny amaniny rehefa amin'ny fiangonana plus noho ny école satria le nahita be dia be ny sipa manao témoignage aty ambadika aty teo na copine eto manao témoignage fa misy an'izany hoe zazakely vao 1 taona sy 5 taona de efa alefan'zareo manao inany naranty manao mpiandry de reo pastera reo rehefa manomboka mitsiry ronono nareo de efa jerijerena nareo misy ara tsy mitsiry ronono de efa ataony de ao an-tsatria matsy ny nitondra an'zareo raha manaoko de izy ny tsy anao natsaka be sa hoe voaroaka tamin'ny za tena voaroaka ny sekoly alahady ka tena voaroaka ny sekoly alahady satria nanontany fanontaniana ary le fanontaniana azoko tamin'iza rehefa lehibe ihany zany nanontany le fanontaniana de hitako ihany hoe so ihany zava tsy so ihany za fa voaroaka fa olona tsy nameny réponse ny zavatra teneny tedaviko akory ny tony
fiangonana betsaka kokoa noho ny tranon'olona eno a. C'est mampalahelo be zany. Donc voilà. Ien za voaroka ny sekoly alahady. De mena boky aho hoe tia naro. Ohatran'ny hitanareo, ah là là, ah je m'en souviens très bien comment je me suis fait virer de ah là là, du catéchisme, laisse tomber, ça fait longtemps. Hein. J'avais 6 ans. Donc ka ozy zay moa tonga ny zanako hoe nandeha fiangonana le zokinay lasa ny vadiny taloha zay zay vadiny taloha zay izy parevoko be. De c'est une très izy mpivavaka be mahafinaritra be zay sipzay. De noentiny tany ny zanako lahy de noentiny tany de hoe hey ozy isan'le pretra hoe Jésus est parmi nous. Miodikodina hitanareo miodikodina ohatran'ny sirikety ohatranao amin'izay ary le zanako lahy. Aiza zany Jésus zany, aiza zany Jésus zany. Farany izy vaky ny vavany de nitenenina anontaniany le pasteur. Il est où Jésus? Il est où Jésus? Il est parmi nous, tsy mahazo miditra fiangonana intsony le zanako lahy. Tsy noentin'ny belle-sœur intsony. Donc parce que voilà. C'est un pays où il y a plus d'églises que d'écoles. Mais tout à fait. Tiako loatra ny idéo anao, je t'aime aussi, tata Mika officiel, cœur sur toi. Tena enjana be ny eto koa. Fa enjana be ny ao Madagasikara surtout de jereo tsara, fa tellement tsika vo domine be am'le fomba fivavahana sy le mifatahorana les enfers qui n'existent même pas. Non, je regarde bien, je dis qui n'existent même pas. De hitanareo mpanao politika reo rehefa te hiakatra pouvoir de tsy maintsy manao pacte am'ireo fiangonana rehetrarehetra reo a. De reo hitanareo le andro matoa ny promouvoir ny fiangonan'ny beau-frère de mody vavaka be pour daholo izy mianakavy a. De fatany fa ao anatiny ao ny afaka hananjanahana ny vahoaka malagasy. Ao anatiny ao foana ny afaka anaovana vahoaka malagasy manne manitsy le mena ny sainy. De zay mahatonga anazy mody mivavaka be mody ety an Jesosy fa reo hoe ety an Jesosy olona mitomany franc-maçon reny. Fa firan'ny franc-maçon. Alors taraiky ny voniditra lay fa mba asio resaka le koto mitady ho voaroka amin'ny asany iny aloha. Tena ny amahany olona tsy mahay miana-pory iny. Les chiens ne font pas des ça, je parle d'office. Non mais non, attends. Et en plus, en fait, j'ai des perles avec les gosses. Ah là là. Ah là là, ny zanako reo tena mampime be daholo amin'ny resaka anio. Izy rehefa mahita an'le olona le hitanareo le olona le tena endoctriné be reny ny sasany ny zanako lahy de mijery ohatra teny alako. Débile. Ah, j'en peux plus. Ah, il est très cartésien, Théo. De rehefa tsy manaraka ny ataon'zareo de hoe makany amin'ny afo be ony eno a, zay mihitsiny. Bonsoir maman, bonsoir. De io makany amin'ny afo be io atao fampitahorana be fa izy matahotra ny afo be. Matoa ny aty amin'ny eglizy aty a vita daholo a, nefa ny zareo no namorona an'io a, de tsy misy zany le afo be. De tsy misy koa le paradisa. Fa zay raha ohatra nareo mijery ny paradisa ny culture rehetrarehetra ohatra zao hoe ny sinoa zao ny paradisa ny zareo a zavatra simple be. Hitanareo miditra amin'le toerana zany hoe misy hoe toerana hoe ny mahafinaritra anao tamin-keny manao ohatrany. De miditra amin'iny de rehefa enao de traverser porte iverenanao eto amin'ity tany ity anadiovana ny isakranao. De plus ianao a madio ny fomba fisainanao sy madio sy s'élever spirituellement ianao a, plus ianao miakatra amin'ny rang spirituel safezana ny aminao zany sasana foana tsy manao ratsy de tsy manao verina foana. De zay a natao hoe paradisa hoe manaiky miverina eto amin'ity tany ity. De inona ny enfer?
Ny enfer, ça existe aussi. De ny enfer an'ny sinoa, simple be. Après, c'est sinoa. Ça dépend de quelle région de la Chine, satria feno karazana région be be ao amin'ny Chine ao a. Donc, ny enfer an-jareo zavatra simple be, tena zavatra simple be. Hoe tsy afaka. Rehefa ianao tsy te hanadino ny havanao rehetrarehetra zany, de ianao amena an'izay soa zay hoe tsy ny havanao rehetrarehetra oa tsisy adinonao, fa reo havanao kosa reo a de manadino anao daholo. Zay ny enfer zay. Zay ny enfer any sinoa. Tsisy idiran'le afo be sy dorana sady manemany sy kindina alika be. Efa manemany eto amin'ny tany ve mbola inanemany ihany koa. Zay ny enfer any sinoa zay raha tianareo fantatra. De raha ohatra na de hoe ny enfer tena hoe atahoran-jareo de hoe tsy mi-existe atsony. Tsisy existence atsony. Zay ny tena atahorany nefa amin'iny ara mbola misy fiverenana amin'ny existence zay ihany. Donc, ny enferan'ny Athènes, les gens de, comment on appelle ça? Grec, les enfers des dieux grecs et tout le tralala, Hadès. Hadès c'est le roi des enfers. De hoe tany nantonga le hoe midorana sy tsy dorana sy ny tagna sy ny anana satria tao amin'ny tao Grèce tao ao Grèce ao feno volcan. De rehefa miditra ny tany ianao de misy volcan. De zay ny eritreretin'ny zareo hoe any ambanin'ny tany zany misy ny royaume des enfers. Fa de izy amin'ny teny ihany satsia zay mahatonga an'le izy. Resaka tantara zany. De toute façon, la théologie, c'est l'ennemi du christianisme, des religions. Donc, eto, mada, avao, maman Cynthia, ahitanao fiangonana 400 isa zao. Enjana be. Salut Daniel. Enjana be. Fa na batona ny olona fotsiny raha tena na vonjy ve ilay izy maninona no betsaka ny 4 zay misy raha tena navonjy tsisy 4 zay betsaka no tsy misakafo, betsaka ny voaolana sy ny sisa fiangonana fanaovana bizina sady zay eo anatin'ny fiangonana io tena be mpanolana. Hitanareo le tantaran'ny le zaza naty Andavera de pretra no manolana voalohany indrindra. Satria mahitanareo, c'est un pouvoir. Ny olona mieritreritra hoe tsy pouvoir fa c'est un pouvoir de pouvoir dominer l'esprit des gens. Zay ny atao hoe ina re zany pouvoir angeza be indrindra. Eritreretinareo hoe afaka ataonareo izay tianareo atao iny olona iny. De zay ny fivavahana. Afaka ataon'le pretra zay tiany atao ny olombelona. De zay mahatonga an'ireo be de be ny olona narsisika ny miditra ao anatin'ny fivavahana, olona tordu, olona mpanolan-jaza, olona mpanolana vehivavy, olona mpanolana lehilahy no ao anatin'ny io fivavahana io. Zay mahatonga an'le feno pretra pédophile be de be. De zay mahatonga an'le ina moa tiako tenenina feno en Vatican rehefa misy ny rehevatratra reny na pretra na évêque na iza de afenina le tantara, asaina mangina ny olona de ampitahorina amin'iny, ampitahorina amin'ny enfer. De le ray aman-dreny matahotra an'le enfer de le zanaka tsy rarahina. Ça s'est passé, ça c'est il y a pas très longtemps, dans les années 80. Gasaka voarakan'ny asan'le koto be kibo le mano be pory le tsisy rana pory azy iny. Lo ina le mano voarokany asan'ny pory any. Olona sady efa voaroka impiry koa moa iny, sy efa nefa ny mpivarotra montre de efa voaroka. De rehefa inona koa de voaroka. Miseho mpanan-karena be nema olona mano tsy mamelon-janaka. Lol. Sady zay olona tsisy arena tsisy nina fa mano pory le koto pory. Ohatran'ny le fofon'ny power de Zizi power ve zany zay mihitsy ka. De toute façon, zay. J'ai pas dit mais c'est io zavatra io fofonina Zizi io no ça a toujours régit le monde.
C'est fou, hein, mais ça a toujours régi le monde. 3, c'est quoi d'après vous? La carte 3. Enfin, c'est une mythologie, hein. Mais ça a régi le monde. Si on transpose ça sur l'histoire d'Adam et Ève, ouais, ni foufoune power sans si power quand t'es dans le monde, depuis toujours d'ailleurs. Il faut na tatara miutkut na moba, il faut na fande rehetra rehetra. Dia ajaranareo mieritreritra hoe inona le pomanohan'ny zareo. De le coincé de Adona Natel de coincé tato. Ah, j'en peux plus. Il y a un jour. Donc il faut que tu karma pour mi sa falo ina ne mani an vola tsisy ilana pour azy. Ela kindria. Coucou toi. Moi, coucou Joshua. Cœur sur toi. Joshua mahafinaritra. Cœur sur toi. Kay voaroaka, le karma existe. Manao olona tsy manenjika olona tsy mahalala maty no seny anjo. Assura mihitsy nefa le kindindreniny anisan'ny anjoanjo pour tany ampiasako tany. Lolo. Anisan'ny olona nany satria mantsy seny anjoanjo pour tany ampiasako tany vao kimamany pour iny. Donc zay no lazako anareo hoe isin'ny klika sy ny klakany. Zay no lazako anareo hoe oui, fofona régit aussi régit le monde, mais depuis Triangle d'Or. Alors j'adore Band Business. Business. Donc ina mo tikitenen zay ça je suis Chateaupan asa mitsatra mandefa cœur de mandefa partage fa tsika mantsy Chateaupan ny Facebook signalé eritreretinareo tsara le koty zany nanenjika pour ana de atsony ny olona hoe signalé en compte de atsony ny olona hoe anapotika ana de izy nefa voapotika voalohany indrindra so izy tsy manana asa fa au chômage sommaire. En plus ah là là, non mais c'est le karma ça, c'est le karma. C'est le karma mihitsiny. Sa ianao am'zany tsy mbola niraharaha pour anazy tsy mbola niondrika taminy akoriny hoe alors natao manne maniny ty tsy niondrika taminy akoriny de nataony karma nanne maniny. Zany rehefa manao olona sy manenjika olona pour loatra, zany rehefa voto pour loatra, zany rehefa kindina alika pour loatra, zany rehefa manne maniny zao tena minanne maniny tena zao sura misy na maboda amin'ny voakindindreniny zao hoe azahako na andeha ho voaroaka amin'ny asako lelena. Izy tsy fataporiny hoe zarehiny eo ny ao ampiasanao de zareo mahafantatra por isany na alikalikako por eo aby ara ny olona rehetrarehetra. Zany patron ako. Lola pourri. Nampimebe. Écoute, ve tsy nisy atao mihitsy. Tena tsisy atao kiva naleva natao nitadriny ny sibirany koa toa de le sahita koa nandefa ny sibirany teto anao signalement en page. Tanareo, ça fait depuis le mois de janvier que ma page est signalée. Tout ma page ne pouvait être Chateaupan zany. Zay mahatonga ny olona tsy mahitana firy satria Chateaupan ny page. Il n'y a que les copines, les vraies copines qui sont restées, qui ont cherché une tato itirana. Nous naïta we you can dimbola yetian. Fa un problème zany de natoni Facebook Chateaupan ça depuis le mois de janvier. De fatako satria manisy signalement PTP mihitsy ny cliquer l'écoute sy ny manne l'écoute. Za mbola tsy niteny anareo mihitsy ny andana signalé my page le kindindreniny. Fa hitanareo tsika vehivavy tsy na matanjaka le la pour PTP zao manenjika pour ana fa mbola mitsangana tsy miondrikondrotsina ihany fa mbola eto pour ihany. Satria maninona? Satria za tsy manao ratsy olona. Fa raha tena manao ratsy ana ataoko manne maniny efa misy occasion anaovako tena manne maniny. Ça, c'est l'art de la guerre. Donc, tena vehivavy
ny vehivavy tena cœur parle mihitsy marina mihitsy ny jereo nanenjika ny sonanapotika izy ndray sao mipotika nefa zany miantso pory anahy isan'andro pory amin'ny anako farany de azoko pory le telefona azanareo azoko pory le telefona ankidindreniny anankiray ry atsoko pory foana tsoko pory foana isaky miantsika pory za mafona madama fona pory n'inona tena nanao pory anahy tsy nalala maty pory le voakindindreny ty montre lui qui est le boss mais tout à fait nanne manompory zay hoe monsieur manenjikenjika olona loatra sady hitanareo le olona le manne j'ai pas compris après tsy hoe j'ai pas compris j'ai compris ny olona mitovy pory amin'ny ano manaraka anazy de ny olona manne manompory ohatranazy daholo manaraka anazy hitanareo le be velona na be le tsisy lana taiazy reny le manne be le tsy afaka miselever intellectuellement spirituellement mihitsy na andeha ambany lohany ara satria efa manne efa voapozina loatra ny ao anatin'ny fomba fisainanao raha tsy atao reset iny tsy mety ala ka tsy raha te mareny eny tsy mety ala comment t'as su qu'il a perdu son... Non, c'est les filles qui me disent là qu'il a perdu son boulot. À ce qui paraît, il a dû faire un live ou un truc de genre là. Sur pour moi, ce qu'il y a. Attends, mais la Neman, les vats ma mienne. Attends, comment Neman, mais ça les vats ma mienne à pour. Les fumba ni a fini, fiana tani les conséquences ni à vorocas ni mitsu nous tena intéressant. On n'a même pas une amont en fait, ou la timanenjika olona loatra dites vous quand vous vibrez am fomba fanenjehan'olona rehefa nareo mivibre manenjika olona miala olona na de manakarenareo na mahantrynareo miala olona be felonana marary aty hitanareo ny bebe anay reo amin'ny teny misy marary aty de hitanareo ny aty iny mihitsy marary zany je sais pas si c'est une aty iny marary fa iny manome zavatra ao anatin'ny corps anareo ho ratsy de ratsy koa ny fomba fisainareo de ny olona ratsy loha mora antitra be j'ai remarqué ça ny olona ratsy loha mora antitra be tena mora antitra be satria maninona satria pozina loatra de hitanareo c'est comme la vibration que vous allez ny zavatra voakanareo ny zavatra any amin'ny sainareo na inconscient na eritreretina tsy eritreretina de miantso zavatra ratsy raha ratsy ratsy slamokany ao anatinareo de ratsy slamokany tsotriny hoe dans la c'est pas comme dans les cours de physique c'est pas comme dans l'électricité ouais na ouais dans tout ce qui est atome ouais le positif attire le négatif non contrairement dans la vie spirituelle contrairement dans la vie quotidienne là rehefa mieritreritra ratsy foana de ratsy foana mahazo anao fa rehefa anao mieritreritra tsara de tsara foana mahazo anao peu importe hoe oviana sy na oviana fa rehefa anao mivibre sy miteny ohatra hoa osony tany andronao androany tsy ny olona napatezitra anao tsy ana fa enao faly foana androany de enao faly foana androany de ny zavatra rehetrarehetra mitonga any aminao daholo soa daholo de raha ohatra hoe misy ratsy tonga aminao de iny atao hoe fitsapana de tsy ho fitsapana ohatra ny eritreretinareo hoe fitsapan'ny Andriamanitra hoe mivavaka sy miondrika eo aminy de alléluia de amen non fitsapana hoe ahoana fomba igerenareo ny problème anareo raha nareo migérer an'iny problème iny hoe alava vitsy manne de rehefa tonga amin'ny fahasoavana de tonga eo alava vitsy manne de mila manne vetivetika anareo fa raha nareo mahavita migérer le problème hoe tsara hoe zao méthodologie ko ataoko an'izao ty zao tsy amerina an'ity zavatra ty fa efatako hoe ratsy ty fa mianatra ny lesona ratsy nazo anao zany je peux vous dire que ny arena ça monte comme ça ary ny arena azo nareo iny tsy arena am'le zavatra ratsy na amin'ny zavatra manne fa tonga de le zavatra tsara sy mafonja be satria zany misy contrepartie foana ny zavatra rehetrarehetra fa tadio fa iny contrepartie iny tsy voatery hoe ina moa tiako tenena hoe andeha anao sorina an'izy na anao sorina an'izy
fa ny épreuve mahazo anao amin'ny fiainanao. Akory kelikela, salut Bessia, ça va et toi? Ça va les amis. Donc, ton team, à toi, nous sommes positifs, attitude fun. Franchement, on m'alouvre. Ah, on a traversé des choses, nous, hein. N'est-ce pas? On a traversé des choses, nous, hein. Pendant cette 2 ans, il y a eu des hauts sur la page, des bas sur la page, il y a eu plein de choses sur la page, il y a eu plein de choses et tout. Enfin, il y a une chose que j'ai vue et qui est super géniale, là, c'est que c'est la constance des copines. C'est votre constance. Tena hoe, vous m'avez, tsy fantatra anareo fa tena nanome hery be anahy. Tena hoe hery ngeza be anahy nareo, tsy rairay avy. Toutes les copains et les copines, nanome hery be anahy. Fa satria, ce sont des choses qui doivent se passer. Hitanareo hoe chateauban, za raha ohatra zao hoe, raha ohatra zao za vehivavy lambda, hoe manana page, de marary mifoky fa chateauban, mitsaly hafa zao. Nefa, ça m'a permis aussi de me concentrer sur autre chose. Dans la vie, dans ma vie en fait. Ça m'a permis de me concentrer sur plein de choses. Examen, félicitations, non, examen, j'espère que tu vas réussir. Donc, ça m'a permis de me concentrer sur beaucoup de choses. Enfin, merci. Les copines, c'est les copains, tena hoe manome hery, tsy hoe le manaraka fotsiny fa tena hoe manome hery de mifampizara zavatra eto, tsika mifampizara foana. Et je suis sûre, de toute façon je serai en Allemagne aloha raha indrindra mijery anany raha te hifankahitsika sindria. Je sais pas si je passe par Strasbourg, je passe par la Belgique, c'est certain. Et je serai en Allemagne le 18, 19 et 20. Anao séminaire antsika. Donc, anzako raha ohatra hoe te hifankahita aminany nareo de anzako. Coucou Dina Nandrianina. Coucou Akame. Coucou. Donc, je crois que j'ai trop parlé aujourd'hui. Mon clip, j'ai vu des images de mon clip là. J'ai tourné un clip là dernièrement. T'es une image, un clip quoi, laisse tomber ça va être. Tu passes me voir en Belgique, Lausanne, non? Bah écoute, en fait, ça me fait 5 heures de route jusqu'en Allemagne et tout. Mais écoute, peut-être au retour. Hein. Mais en fait, le souci, c'est que je suis avec la famille, je suis avec mon mari, les enfants et tout. Donc, c'est nous, one. Mais oui. De toute façon, la Belgique, c'est à côté. Hein. Je peux même venir un week-end. Hein. Je prends un hôtel et tout. Et on pourra se voir parce que moi, j'ai vraiment envie de te voir, Louva. Antsirabe représente, yes. Tena pira mihitsy zay, tena lehibe tao pira, tena sanako pira. Tsy olana la mifa, bah ok. Bah je vais en parler à Francis. Oh mon Dieu, mes yeux. Quelque chose qui est rentré. Tu sais que on a mon TikTok, ça j'aime pas déranger les gens. Et je sais que déjà je suis très bordélique et tout, donc et c'est pour ça que je prends tout le temps l'hôtel. C'est pas tu es je prends l'hôtel parce que c'est j'aime pas déranger. Et en plus je suis comme ça je suis vraiment comme ça et si makane manolona mihitsy fa makane hoe on mange ensemble etc. C'est avec plaisir. Fallait hoe atourany aminao hoany sarotrarotra amiko ihany satria zahako tena je suis quelqu'un d'ultra puré. En plus je fais beaucoup de bruit le matin. Mivaty anao mataty anahy fa zahako tena voavoaka ny fandriana iny efa je fais du bruit partout.
manao studio raha zany za raha izany manao studio ok bah c'est top alors bah de toute façon c'est ok parce que moi tena tenaingo andriva za tena je suis pas discrète du tout. Bah, toute ma famille sait que je suis pas discrète du tout, mais du tout. Et moi, faut qu'on ait un ina, de mitsako, mite nan toatra, sana tsy mba manao bruit zany, mite na amin'ny toatra iny, fa za pa. Ny zanako lahy rehefa midina amin'ny toatra iny mangina be, izy da non lui ka manao ohatrina, lui ka tena ohatrina mihitsy mitodona be. Ah, Théo koa indraindray. Enfin, en fait, je suis pas... Voilà, t'as compris. Et c'est pour ça, encore, à la RNS, là, j'étais chez ma cousine. Parce que ma cousine, elle est super cool, tu vois. Donc, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est un problème. À Madagascar, c'était manine. Tu sais, la maison, elle est, voilà, quoi. Elle est grande et du coup, c'était manine. Et taillot, c'est mal, c'est ok. Génial, ma chérie. Bah, ok, bon, je suis d'accord. Parfait. Je vais en parler à Francis et je te dirai ça plus tard. Sinon, j'en étais où aussi? On en parlera un peu. Oui, tout à fait, tout à fait. En plus, je voulais t'appeler en plus. Ah, impossible. Sinon, ça, c'est ça, j'ai déjà été en Belgique. Hein. Quand il neigeait et tout, un peu la neige, bien les Belgiques. Hein, ça, la neige. Et les gens, ils ont des pneus neige. C'est pas comme ici en France. Hein. Tu roules avec des voitures avec des pneus neige. Hein. Ici, c'est un pneu neige. Il y a France, donc, voilà. Donc, moi, je serai à un festival à Duisburg. Je sais pas comment on dit ça. Duisburg. Et voilà. Tu voulais... Ah oui, mais en fait... Ouais, je voulais t'appeler. Bah, je t'appellerai certainement demain après-midi. Ah oui, c'est par rapport au... Tu vois, par rapport au festival. En fait, c'est un pote qui l'organise et tout. C'est un ami super cool. Ça doit faire un peu. Lui et sa femme, ils sont super sympas et tout. Du coup... j'ai dit, bah, c'est pas une initiative ça va. J'attends ça, tu as les jeunes au père, garçons et filles au père et tout, qui sont en Allemagne. Et, c'est pas comme la RNS, c'est-à-dire, petit festival, laquelle bah il faut observer expérience, il faut observer falalana, il faut observer ça va les jeunes, ils ont tous entre 18 et 20 ans. La première génération, il faut le maximum 5 ans, des premières générations, donc en Allemagne, tout. Et en fait, et du coup, c'est ça, l'Allemagne, et tout ça. Et comme l'État, bah occasion zany bah oui se réunir zany satria les jeunes zany tena hoe reriny zareo hoe rery de mba afaka mifankahita zany entre jeunes sy ny entre malagasy zay ny butin'le festival tsy hoe lafo be koa c'est vraiment bon enfant be le izy c'est pas bling bling tsisy an'le fisitesity afana hoe manambola be sindagna zany c'est pas tandis les jeunes filles au père en Allemagne sont super en tout cas la plupart des filles que j'ai vues tena hoe mahafinaritra kely daholo donc la plupart ce sont des filles donc c'est une très belle initiative be zany no ataondrareo hoe voilà donc c'est ny festival any Duisburg tsy hoe festival zany fa resaka hoe rencontre sportive
entre nous. Il n'y a même pas de vraie compétition, mais c'est juste jouer ensemble et tout ça et tout ça. Je pense que ça va. Si ça fait. Ça a fait déjà une première édition de Matou, une première édition, ça a dû être quelque chose de bien. Là, c'est la deuxième édition. Là, c'est la deuxième édition et tout. Et donc, voilà. Ah, génial, je suis très intéressée. Oui, en plus, je vais faire... je cherche encore le thème et tout de ce que... Enfin, dont j'ai envie de parler là-bas et tout, mais je pense que c'est plutôt comment s'intégrer. Ce sera plutôt ça, comment s'intégrer dans un pays étranger tout en gardant sa culture et tout en ne se perdant pas. Peut-être ça que je vais prendre comme sujet et tout. Ça a l'air d'aller. Non, mais c'est vraiment très très bien. En tout cas, les personnes qui l'organisent sont des gens bien, quoi. Et fait top. Cœur sur toi, miel la taquine. Et je pourrais peut-être apporter le peu que je puisse faire. Je pense que c'est bien pour nous. Après, comme j'ai dit, c'est un festival. Oui, si J'arrive à tanora kely daholo manao an'ilay izy fa c'est même pas maximum angamba ny maximum ils ont 35 ans ou un truc de genre là max tena max donc samy mametraka daholo ny zareo et c'est bien c'est quelque chose de bien de zay mahatonga ana miteny hoe ny initiative na tanora ohatra zany moi je soutiens tout à fait. Je soutiens tout à fait. Tena hoe soutenir ny zavatra. Ça rehefa mahita gasy hoe manao zavatra de je soutiens. Il y a une chose aussi parce que ça quoi. Vous souvenez de la RNS et tout ça là. Vous vous souvenez de la RNS et tena hoe misy manao délation et tout ça et tout. Vous vous souvenez de ça? Donc j'ai parlé à en fait une organisatrice est venue me parler. Je dirais pas le nom parce que elle est venue à mon encontre pour poser l'antenne là, oui, failli l'antenne du coup j'ai tout expliqué, oui, ça va, ça va, ouais, laf be ouais, les stands de 4 000 € de fangalana vola zany lenareo, vous voyez ou pas? C'est ça, nous en tout cas, c'est ce qui est zavatra miverina sy eko miverina tamin'ny olona nanao stand tany taloha sy nanao stand tao après. Donc ny zavatra nytenenin-jareo kosa hoe tsy tena tsy fitadiavam-bola ny tena ataon-jareo zany fa i-réinvestissevany ao anatin'le RNS zany le vola gagnen-jareo. De plus, il y en a des 4 500 € en vidant stand. Les gens qui sont là ils ressortent toujours gagnants. Ça fait ça, tsy perdant zany zareo raha ohatra manao an'le RNS. Mankasitraka be amin'ny fanohanana ny tanora gasy tena merci de i boss kely suivez ny pageny. Radareo afaka mba manaraka ny pageny Leria de suivre. Lui parle de technologie, c'est très intéressant. Bon, moi je suis pas du tout dans la technologie, mais suivez-le. À suivre à Rome pagene, enfin c'est intéressant, c'est intéressant. Donc je reviens sur la RNS et tout. Donc on a parlé longuement. Et en fait, le problème à l'RNS, c'est mon communication. Tout compte tenu de la autre n'a makastandé toi. Vous allez être, en fait, vous allez tout, manana bénéfice qu'ezan. Des raouata koué, mis en perte, il y en a eu un qui était en perte il y a quelques, je sais pas combien d'années. Enfin, remboursé les ouls. Donc, moi, en tout cas, je préfère sortir les deux sons de cloche. Bon, ben, c'est ça va être chez. Enfin, de resaka hoe ekendry le resaka bracelet orange iny aza atao politika de ozy zareo ny tena hoe tsy politika zay ka de ina koa ny
fa ny réponse an'ny RNS tany scène zany tamin'ny vidéoako iny parce que enfin j'ai même pas eu le temps de répondre et tout j'ai eu j'ai la réponse aussi il y a pas très longtemps mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour ça. De ny resaka le cheerleading le resako iny je dis moi parce que j'ai fait du cheerleading et c'est pour ça que pour ma part c'était très important de pas faire les gestes interdits. Après ça c'est mon ressenti, moi je suis carré et c'est comme ça que j'ai appris à son aventique tenena. Donc après c'était une belle initiative donc comme je disais c'était une très belle initiative, c'était très très bien et tout fa bah si prof milay zany m'encadrer les paquets les paquets là manana potentiel. Après le souci c'est que elle m'a expliqué que en fait les jeunes là elles habitaient tous dans des endroits complètement à l'opposé, chez d'autres dans le sud, d'autres dans le nord, etc., etc. Des coordonnées, je dis, ouais, je comprends et tout. Exactement, d'accord, je viens de faire la connaissance d'une jeune malgache qui est traiteur à Bruxelles. TNHM, ce qu'elle fait, et elle mérite notre coup de pouce. Il y en a qui vivent en Belgique sur cette page. Bah écoute, passe-moi son lien et tout, si elle a un lien Facebook, on va faire la publicité ici. Et quitte à... Moi je dis tout le temps, l'important ça n'est un fanampi. L'important c'est vraiment cette entraide-là et surtout faltsika rehefa misy olona tafavoaka. Faltsika rehefa misy olona tafavoaka amin'ny zavatra ataony. C'est pareil, j'ai vu Anissa, les hitanareo, je sais pas quelle est même les nanao voice, The Voice. Je l'ai vu, elle, j'ai vu que l'album, excuse-moi, mais après, je sais que elle est plutôt dans la religion, donc c'est un peu difficile pour percer, mais si elle veut que je lui écrive des chansons et si elle veut que je compose pour elle, c'est avec plaisir. Pour l'instant, je compose pour ma fille, elle va sortir aussi un album, elle va bientôt. Restez connectés parce que ça va être une très 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 belle chanson. En tout cas, vous allez aimer. Elle s'appelle Mura Johnson. Elle a 24 ans, avec plaisir, envoie-moi là, tu sais, envoie-moi ce qu'elle fait et tout, et on partage. Parce que l'important, c'est de soutenir toutes les personnes qui font de bonnes choses. D'après, c'est la panthère. Je sais pas si vous suivez cette fille-là sur les réseaux sociaux. Moi, je la suis, elle est géniale. Je la suis comme je suis Nathalie Yamb. Je la suis, mais vraiment très très bien. Il faut soutenir toutes les personnes qui font des bonnes choses. Et j'aime bien son adage. Écoute, Becky, beaucoup de Allemagne n'aiment mieux un garde. Dis-lui bien que ce sont mes potes qui sont là-bas et que lui, il va se faire écraser en tout cas par moi, par ma team, s'il vient là-bas. Ah, tu es adorable pour Anissa Inkung moi, je trouve qu'elle est... En fait, je l'ai vue et tout. Je l'ai vue deux ou trois fois. Mais elle est très discrète comme fille. Discrète. Après, c'est mes conseils il faut sortir un peu de son zone de confort. Et elle a essayé de sortir avec son zone de confort, mais le problème, c'est que il fallait quelqu'un qui soit beaucoup plus proche. Quelqu'un qui soit proche. Elle, c'est une personne qui est proche des gens de base. Donc, Rawoji s'approche. Mais elle est très timide. C'est pas qu'elle est.
comme elle est proche des gens, c'est pas des grosses machines qui doivent tourner avec elle, mais ce sont des gens qui ressentent certaines choses et qui vont écrire certaines choses. Là, en tout cas, l'album, j'ai pas aimé du tout. Je suis critique, hein. Ça ne la reflète pas du tout. Et en fait, étant dit, j'aime les chansons qui a été faites, j'aime ce qui a été dit et tout. Mais le truc, c'est que le style de musique, etc., ne la reflète pas. Comme bien même elle est malgache et tout ça, écoute, t'es en France, et en plus, tu vises des marchés internationaux. Si tu veux chanter en malgache, il faut que tu chantes en malgache avec une sonorité américaine ou une sonorité euh, afro, ou une sonorité en tout cas américaine, européenne, et encore afro, c'est toujours européanisé. Et ça, en fait, les gens, ils comprennent pas. Ça, il y a un jour et tout, j'ai chanté. T'es aussi celle des copines, là, que c'est. Ndry refa mira miteny gasy fa ndrika tsy mahay miteny gasy ndry refa mira miteny gasy ohatra miteny amerikanina zany ndry refa mira miteny gasy ohatrao fanaovana anazy. Je la regarde, je rigole, je la regarde, je rigole, je la regarde, je rigole. Je m'ai épuré. Du coup, j'ai sorti la chanson de la paix, c'est tout. Et je lui ai fait comprendre que, toi, t'as rien fait dans ta vie et tout. J'ai été repérée par une grande maison de disques. C'est ma mère qui n'a pas voulu. Et c'est moi non plus aussi qui n'ai pas voulu quelque part parce qu'il y a beaucoup de choses derrière et tout ça. Il y a des enjeux qui sont pas forcément qui n'étaient pas forcément à ma portée quand j'avais 14 ans. Vous voyez ou pas? Donc, mais si je veux être célèbre, je serai célèbre. Célèbre, ça va te rater au célèbre, des manos célèbres, je serai célèbre. Tout ça. Comme ça, dans la chanson, je fais comme ça et je claque des doigts et je suis célèbre. Juste que la chanson, c'est quelque chose qui me passionne tout simplement et je sais, je connais les codes. J'ai grandi dans la musique, j'ai fait le conservatoire. Ni bagage musical, là, zany, hein. C'est pour ça que l'écoute, là, ça t'a la pour. Ça, je lui ai juste donné une bribe de ce que je sais faire, de ce que je connais. Et voilà. Mais par contre, voilà, c'est nous, Itako. J'adore. Tu vois, il y a une certaine originalité dans ce qu'a fait AM, par exemple. J'aime bien ce qu'a fait. C'est réel, faut caler Pierre Tungate. Dans la sapé. Oui, je sais qu'Anissa n'est pas très bien conseillée. Elle n'est pas très bien conseillée, c'est comme Marguet, hein, elle n'est pas très bien conseillée. Hein. On ne traîne pas avec certaines personnes, Marguet. Quand tu veux te démarquer dans la musique, il ne faut pas traîner avec certaines personnes. Mais ça, ça aussi, c'est quelque chose qu'elle va apprendre, à ses dépens d'ailleurs, mais qu'elle va apprendre. Coucou, ma belle Cynthia. Tarakela, coucou, Souari Ziki. Coucou, Nji, cœur paix sur toi. Donc, c'est nous, Télénque. En tout cas, ni Ita quoi, ce sont des filles elles ont de la voix. Ni Féoni Anissa, ça rappé. Ni Féoni Marqué, ça rappé. Je les ai entendus en live parce que moi, tu sais, je regarde pas quand c'est un an artificiel et tout là. Moi, je regarde en live et j'écoute. Les gens, ils ont l'impression que j'écoute pas, mais j'écoute très très bien et j'analyse tout. Et j'aime bien leur voix. Mais par contre, le choix de musique, les amis, soit non, en fait, ça va en fait, quand tu fais de la musique et quand tu veux être une machine à tube, soit tu fais comme Rihanna et tu touches à tout. Rihanna, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fagué, je veux dire, elle a nagé elle a surfé sur le truc d'Alia. Tu sais que Naruna t'a dit de la rue Alia. Alia, c'est une chanteuse, il y a quelques années, qui a fait Romeo Masta et tout le tralala. C'est une chanteuse actrice d'ailleurs. Des Sipani Jessica Lua, des Sipani Piditi Talua, des Sipani Erkeli. C'est une Naulan Jessica, des Naulan Erkeli, des Naulan Piditi. Faut 14 ans, les Sipakel.
De io sy bakely io no namokatra an'le voix R&B et a touché à tout un peu. Tu vois, elle a vaqué sur ça aussi, Ciara. Et tous les cassis et tout le tralala. C'est sur le style Thalia, nous on a Galantaka. Et vous voyez comment et Rihanna, à un moment donné, elle a bifurqué sur quelque chose. Elle a touché à tous les styles, Rihanna. Elle a touché à tous les styles, c'est pour ça elle est ce qu'elle est maintenant. Pharaoh Santana, Tamsilanalia, peut-être qu'elle serait encore, enfin, peut-être qu'elle serait plus connue comme les Ciara, on ne sait plus où elles sont. Nawe, ils ont Naranti, les Cassis, on ne sait plus où elle est, juste le procès contre Pedidi. Donc, il y ni rehefa nareo zany mety ao anatina milieu musical de tsy maintsy maka un style de musique ianareo hoe toi j'ai envie de faire ça. Et il faut savoir exceller dans deux. Il faut du charisme sur scène. Vous avez de la voix, certes, mais charisme tu te rapportes. En tout cas, je pense que ma fille sur scène est largement meilleure que ça ne réunit. Là, je parle pas de Barquet ni Tanisa Van. Charisme Twitter. Il n'y a pas. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. C'est vide. Et il faut un peu de charisme. Et ça, c'est la confiance en soi qui va vous apporter le charisme. Et si vous faites de la musique dans laquelle vous ne croyez pas, croyez-moi que ça ne va pas marcher. Sauf peut-être pour Mike Brandt. Parce que lui, il n'aimait pas la musique qu'il faisait, mais il était super connu dans ce qu'il faisait. C'était le seul, c'est l'exception à la règle. Peut-être qu'ils font exprès de leur proposer des musiques qui ne vont pas pour qu'elles n'aient pas loin aussi. Mais bien évidemment. Mais je pense que si elles se produisent seules et elles font leur musique seules et tout, je pense qu'elles iront encore plus loin et c'est surfer sur la notoriété. En fait, la notoriété, c'est quelque chose de bien et tout, mais l'important, c'est d'être pérenne. Et si tu n'arrives pas à garder, et si tu n'arrives pas à être pérenne, c'est dommage, quoi. Et le souci, c'est que certains... Enfin, voilà. Après, moi, je fais que regarder, d'analyser, mais c'est ça, en fait. Il faut tout ça pour devenir une chanteuse. Il faut un charisme. Et il faut quoi aussi? Il faut ça, super fort. Le mental et la persévérance, il faut être super forte dedans. C'est un sujet qui super fan, coucou mon amour, félicitations, ça répète coucou mon amour, cœur sur toi mon amour. Donc, non, on parlait des jeunes là qui font du bien et tout, et qu'il faut soutenir, quoi. Comme Anissa, comme la petite là, ça s'appelle comment comme Marqué, comme ces jeunes-là qui font de bonnes choses pour le pays, il faut soutenir, bien évidemment. Donc voilà, moi en tout cas, j'écris depuis que j'ai quel âge? Depuis que j'ai 5 ans. Après, je vous dis pas quel genre de chanson j'écrivais et tout. Sady faly no sondriana be mihaino andriko takariva ary misaotra mizara ho anay mpanaraka mamy be mipoka. Bisous be mon amour Minel Sourasa. Je t'aime. Je voudrais bien aussi te rencontrer un jour. Peut-être qu'on se verra. Cœur sur toi. Je t'envoie plein d'amour. Et du coup, ça y est, il faut soutenir en fait. Et si elle veut que je lui écrive une chanson, on y va. Après, je ne sais pas jusqu'où va son contrat avec telle personne, etc. Mais si elle veut voilà, on peut y aller, on y va. Ça y est. Ni publicité en en tout cas, j'ai vu que par rapport aux autres gagnants, t'es là où tu es.
napetrapetraky le TF1 satria c'est pas la bonne couleur. C'est bon natady Dieu, c'est pas la bonne couleur. Et si vous montrez, oui, il y a plein de choses, il y a plein de codes qu'il faut comprendre ici en France. Hein. Mais ici, code PDP, mila fatatra aty andafy. Jatopana, ça veut dire quoi, s'il te plaît? En fait, jatopana, hitandry, rehefa ataon'ny Facebook ary amin'ny farany ambany ary ny publication andry, hitandry anaty algorithme zany ry tokony hiakatra ary amin'ny farany ambony ary de forcé atao Facebook forcine hoe ampidinina any amin'ny farany ambany ny publication andry. Zay ny atao hoe shadowban de indraindray raha hoe shadowban koa tsy afaka manao publication mais tellement zany amin'ny page quoi malaza be loatra de tsy afaka en plus en l'espace de eritreretindreo hoe en l'espace de 2 mois ou 3 mois, j'ai triplé le volume des gens qui me suivent. Zay fotsiny ny ao anatin'ny ihana zany. Et du coup, en fait, c'est mahatonga anahy koa tsy mbola navelanjareo manao ina moa ny tiako tenena manao live sy ny tariny fa normalement zany na de zay raha de interdit de live. Je sais pas, c'est parce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de monde qui me soutiennent et voilà pourquoi en fait ma page elle n'est pas fermée. Zay le izy. Ah, le système vaovao le izy zany. Non, tsy vaovao io ka. Système hatramin'izay io fa ny-jareo fotsiny a efa tian-jareo tena hoe atao efa tena hoe tian-jareo tena atao amin'ny farany ambany mihitsy de hitan'la koa le ohatra zao misy manao signalement be dia be amin'ny pagenao. Fa rehefa de mbola nefa mbola mitazona ihany le page à partir du moment où il va laisser et en fait ils essaient de faire tout pour détruire mais au final ça marche pas. Tena j'ai fait la même analyse tena tsy ho tafita mihitsy ny isika mitovy loko aty amin'ny olona fa tena mila mifampisoutenir zay kombondry raha lova. Et zay je vais te dire j'ai travaillé nandritry ny 10 ans za tao amin'ny conseil départemental des Hauts-de-Seine 10 taona zay ny asa tao de sendra nitratran'ny bandy naseho nanao harcèlement ana tsy un directeur de nanomboka tao de nasindrareo tediavin'jareo potehana amin'izay zany za efa tamin'ny voalohany zany efa potehana satria za koa sady manjakely tsakatary kely no intelligente kely tsy koba de tsy tian-jareo de be mihitsy misy an'izany hoe manao an'izany réflexion hoe avant aussi j'étais aussi belle que toi tel éligué. Je regarde et tout, je dis ah bon et tout. Il y a des gens, ils osent ça et tout, ils osent dire ça alors que Niaz efa manana automobile, manana trano, manana retraretra, moi je viens juste de commencer ma vie. De zany elona tena amin'ny fa satria za tsara no tena. Il y avait plein de choses de genre là et tout et OK. Misy an'izany hoe réflexion zany hoe enao eo amin'ny en pleine réunion de izy miteny hoe j'aime bien les directeurs le manompo zany, j'aime bien les petites thaïlandaises parce que tu sais moi j'ai une faciès de thaïlandaise, skip et tout ça. Je le regarde, je dis moi j'aime pas les gros dégueulasses comme ça. Hein. En tout cas, ouais, tu parles à la fond, parce que ça fait un rapport, ça fait un harcèlement pendant 10 ans, je te jure, ils ont voulu tout faire pour te tout faire, de yoni tanarewe, refasareo, refa we, misawatra misula tincha, surtout les générations 80, 70, 60 manne manompory daholo tsisy iranam-pory azy fa tsisy raisina-pory ngamany hoe anakiray na roa raha afaka raisina amin'ireny fa tena hitanako le tena le raciste be tsisy ilana-pory azy reny mihitsiny de tena zany zako je suis convoqué de mitenena mihitsy hoe ianao tadiavinay potehana fa manina ianao tsy potika anay de mbola mitsangana zao zay ny teneniko anareo hoe c'est et encore je vous ai pas raconté tout ce qu'ils te font subir. Tout ce qu'ils te font subir, ça c'est PDP, misogyne pour PDP, nous allons ça c'est timbale, oui, t'as le directeur à rien faire un bon arrive, le directeur qui est le chef, petit chef qui est le chef de service, à man manon pour rien, nous me jeter à Nisa Canon, il faut la tirer dans la pourriage, tu vois. Et en fait, ça, ils savaient pas si t'attends ça, mais t'es na ouais, t'attends ça, et
Et j'ai compris que zako a loko oatra zao a de rehefa nyloko oatra zao a de tsy mipasy amin'izan'iza mihitsy de raha venao mahavitahita de lazana fa de je sais pas quoi. Atsovy le de je sais pas quoi satria matoa ianao mahavita mampangina an'le petit chef mahavita mampangina an'le ce grand directeur pour rehefa mbola manone manompory de vous avez compris. Et c'est en fait c'est comme ça de zay no nahafantarako hoe tsika tsy hoajan'ireo mihitsy raha tsika tsy mahay manaja ny tenantsika. De c'est comme ça que j'ai compris aussi et de zay a rehefa zany asa atao amin'ny ressources humaines au recrutement je peux te dire que ny CV gasy ihany nalevako tsy fantako daholo reo ary rehefa miditra ao anaty rehefa tafiditra ao anatin'le ny NSA-ko a de miseho midingidrano be tsy mahafantatra anao sy miseho ananina be ery nefa ianao no napiditra pory anazy mais y a pas de souci satria c'est il faut commencer par ça satria tsy maintsy manomboka amin'izay le izy tiako tenena hoe rehefa manao zavatra zany a tsy mitady ny résultat tout de suite fa mitady ny résultat dans la longueur. C'est foana. Et je vous dis que j'ai compris ça à partir du moment où j'ai compris ça. Croyez-moi les amis, fa na de iza na de iza na de iza na de iza na gasy le olona le ratsy lobe indrindra-por reny ara de gasy no ampidiriko eo satria c'est la base satria ndrareo mampiditra ny vazaha samy vazaha de manino tsika ny tsy ampiditra ny gasy samy gasy. C'est tout. C'est simple. Et je l'ai appliqué, je l'applique toujours. Tu veux aussi en faire avec des gens, là aussi, enfin tout ce qui ne tue pas te rend plus fort, tout à fait. Je te raconterai en privé aussi, quand on se verra, tout à fait. Mais moi, en tout cas, tena niezana be dia be ny anapotehana ana niezana misy an'izany hoe rehefa tandrira ohatra zao hoe ny évaluation-ko hoe tsara amin'ny olona de tonga de somban'le ressources humaines fotsiny fa fandrareo natao tsy hita le évaluation hoe nanjavina tay amina many de raha ohatra misy évaluation koa ratsy de tonga de alefa ao anatin'le dossier ozy kindy indrendreto mahampime. Et c'est comme ça de tena hoe anapotehana ana zany anapotehana ny fiainako jusqu'à la fin de ma vie. Et pourtant vous voyez très bien que je vis toujours aussi bien. De zay de satria zako nasamy teny an'le solalopeka tsisy lanapory azy le kindandreniny nasako ny teny na mbola andeha ambany lohanao raha tsy hainao mihitsy ny andeha hoe raha ko eto amin'ity tany ity satria ianao raha vody be pory sady ratsy tare be pory sady antitra be pory sady nopako pory. Moi j'ai pas le temps tsy manam-potoana en plus j'avais quel âge? J'avais 24 ans à l'époque. Donc vous voyez. Donc tena ataoko nanne manompory mihitsy nefa raha angatsy sitanareo le miseho manjaka be pory reny fa mbola nataoko nanne mbola nataoko lasa adala ny président conseil départemental la pory mihitsy ny antso anazy fa maninona ianao miseho manao an'izany nangina non mais non en fait non non sy zavatra tsy fantany moi je connais tout le monde zay ny teneko anareo c'est le charisme qui compte le plus et c'est la motivation de na olona andeha napotika anareo na izy napotika anareo na izy napotika anareo na raha anareo manana motivation anareo sy ny charisme anareo sy nareo tsy mety hoe perturber na amin'ny zavatra ina na zavatra ina de je peux vous dire que tsisy afaka mikitika anareo ary tsisy afaka mampidina ny ascension anareo na andeha ambany lohany ary zany eritreretinareo hoe directeur sy anona be dia be no nanenjika ana tamin'izany nefa jereo tsy nampionjana pory. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Tu sais, chef de service pory. Je dis tout le temps lol. Et c'est pour ça que je vous dis azamba manaiky rebrebe ny olona zany saina. Ça c'est mon expérience. Fa tsy nahatonga na mihitsy ny au chômage releko pour satria zako olona intelligente be pory de tsy hainjareo ny nampionjana pory. Il faut être irréprochable, tout à fait. Il y en a une un jour, c'est même pas une chef de service, c'était juste une collaboratrice et tout. T'es maintenant, il est où ceci, il est où ceci, je t'ai envoyé ici, non, je dis, en fait, ça va, je te fais pour une ça me tâche, je note tout, mais quand je dis tout,
C'est tapé ça, comme je dis, ouais, je suis bordélique, mais je suis bordélique. Ça, c'est certain. T'as dû un bureau, ça, mais ça, il y a des papiers partout. Mais après, à la fin de la journée, tout est rangé. Mais quand je travaille, c'est comme ça, en fait. Tu sais, je vis, je fais du bruit, je fais rien. Enfin, je sais pas arrêter de vivre pour ci ou pour ça. Hein. C'est mort, tu vois. Et du coup, c'est tapé, c'est non, t'en as les mails. T'es là, ton copine, ni directeur. Faut pas me faire ça. Hein. J'ai fait quoi? J'ai rempli, t'as dit les tableaux, je n'en ai un tableau, mais tu n'es que ça dort chez toi. En plus, j'ai même pas dit, ouais, c'est resté chez toi. J'ai dit, ça dort chez toi depuis tant. Ça dort chez toi depuis tant. Ça dort chez toi depuis tant. Après, il a dit aussi, dit, jusque, c'est antérieur à mon arrivée, je ne suis pas omniscient. Il faut m'en parler d'abord. Le directeur, il est sorti de son bureau, c'est le responsable, il est sorti de son bureau, il fait, Cynthia. Il fait, oui, comment t'as fait? Je dis, comment j'ai fait, pourquoi? Parce qu'il t'en a refait, on a les copies des responsables, il n'a pas qu'à plus en plus de plus 3, c'est un plus, copie. Amzay hita tsara mihitsy ny de voaroaka pour autre zany. Nanentsika anao fa ny voaroaka pour autre zany en plus, tu sais, l'insolence que je lui ai remis dans sa gueule, elle avait pas compris. Nanao anahy indray, nanao anahy indroa navelako nanao. Fantelo, non, tena jamais 203. Par contre, la troisième fois, c'est moi qui va te manger. Je vais te manger. Je dis, elle, je la termine en 5 minutes. Je dis à toutes mes copines. Je dis, les copines, elle, je la termine en 5 minutes chrono. Je la laisse bouffer. Je dis, je vais répondre à son mail et tout. Et elle va te dégager. Et c'est ce qui s'est passé. Je sais pas, là, je suis devenu omniscient par ça. C'est pas une question d'omniscience sans tarne, hein, c'est une question de savoir prévoir les choses. Encore non, c'est aussi c'est missing. Et ça, oh là là. Et en plus, c'est le souci, c'est que en fait, j'ai fait l'erreur de montrer que j'étais trop bonne, trop intelligente. Tanareo ça c'est trop speed. Rehefa ohatra zao miasa amina entreprise zany de asa miasa aingana be loatra zany. Zany ny erreurako zany. J'étais visant, là, je suis sur mon lit, en plus, j'avais envie de dormir et tout. Ricky à la tantée. Donc, c'était mon erreur. Mon erreur était que, éventuellement, namagyanza, nisy namako zay, niasa niaraka tamiko et tout, je sais pas, pendant quelques mois, il m'a fait, Cynthia, tu travailles trop vite. Et comme tu travailles trop vite, les gens, ils peuvent pas te suivre et tout. Et comme ils peuvent pas te suivre, là, ils vont toujours chercher quelque chose pour te pourrir et tout. Si tu tombes sur des mauvais dirigeants, ils vont pas supporter le fait que tu sois génial. Et ben oui, c'était véridique. Et c'était véridique. Les gens tombaient à mauvais dirigeant, et si ils me supportaient, mais tu me dis, t'as faute d'orthographe, non, tu fais trop de fautes d'inattention. Tu mets le fond, il est bon. Ouais, mais tu fais trop de fautes d'inattention. Je dis, mais t'es là pour quoi? T'es là pour relire, non? Bouffonne. Fais ton travail. Lol. Donc, ça y est. Ohatrany ny écrivain koa ngaty manao faute d'inattention. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous dis, nenjehana foana zany. Et c'est pour ça que, toi, tu comprends très bien les problèmes, ny problème aty de ny problème le hoe tsika malagasy mbola tsy tafavoaka. Moi, il m'est arrivé de claquer la porte d'un numéro 2 de ma boîte. Je me supporte pas l'injustice, mais ils m'ont tous mangé dans les mains. Moi, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'étais convoquée Cynthia, tout le monde a peur de toi. Et maintenant, c'est le jour où je vais m'énerver, vous allez rien comprendre. Et vous allez tellement rien comprendre et vous allez même pas savoir d'où le coup il est parti. Et l'autre là, il est en accrément, il a fait ta maison, ça, ça ne bola, tu m'as fait mais en fait, c'est comme ça. Et il faut être faut être 3 fois, 4 fois plus intelligent, toi, pour avoir le même droit que certaines personnes. Ça, c'est la France.
c'est ni France, c'est une France, c'est les phénomènes en antilocutia. Il faut être 3 fois, 4 fois plus intelligente. Et encore, il ne faut pas montrer que tu es intelligente. Il faut savoir jauger ça aussi. Parce que moi, je dis, mon erreur, c'était ça. À un moment donné, tellement tout, ni ça va important sasany rehetrarehetra ianao no nanamboatra anazy, misy sasany mbola s'approprie ny travail anao rehefa asa porinao le izy. De quand je gérais des projets et tout ça, asa poriko le izy de lasa nafatsany. À un moment donné, ça m'a complètement fait chier et tout. Satria maninona, satria ianao mainty. Tady zay. Après, est-ce que je suis capable de minono olona? Tsy vitako pour, ary tsy mahavita pour mihitsy na j'ai pas le temps pour ça. Et hitanareo rehefa any anatina grosse administration de tsy maintsy courbetsana. Je rentrais pas dans les cases, ça c'est certain. Matetika ny mpiara-miasa no de mialina, zay mihitsy nanao a rehefa miasa tsara noho izy zay ianao. Na misy ka miasa de tsy tia miasa tsara ianao fa manjarita ny tsy fahombiazany, zay mihitsy ny kobony toa le izy. Fa za miasa rery zao a, de za rehefa miasa rery a, tsisy afaka miteniteny pory anahy mihitsy ny ianao tsy mety ny zavatra ataonao na ohatra lelaina t'as qu'à le faire. Fa zako tena ohatr'izay mihitsy na rehefa ana de hitanao hoe tsy mety de ataovy le izy, alève ny hanina, alève les charges. Comme ça, je ferai mieux pour certaines choses. Lol, tu vois. Donc, zay no resaka androany de tsika malagasy no voalohany indrindra de on voit ma lova ny indisipakely manao sakafo any Belgique zay. On va lui faire la publicité ici, c'est avec plaisir. Et lany teto ny megako no ny fitiavako ny raha avoakanao fa makasitraka mizara aminay maman. Oh, pisobe là. Je vais faire un petit concours là bientôt parce qu'à Mokal Leira ça. Break it all. Franchement, ni premières images, j'aime bien. Pour nanomboka fa nandeface ny réalisateur à quoi les jeux les clips hafa tena j'adore ça. Moi en tout cas j'adore, j'aime. De ça va être top. Fa Cynthia tokoa ve tao amin'ny Tarka Dely tamin'izany? Non, za mbola tanora be ko. Elles ont toutes 15 ans, enfin, tant de plus que moi les meufs. Hein. Mais moi j'ai la montique télé je suis fan des Fatak Taolan groupe. Et en fait, ce sont des amis et tout, donc c'est pour ça que qu'on s'entend bien. Enfin, non, c'est... Non, du tout. Non, je pense que... Ouais, ils sont tous plus de 10 ans de plus que moi. Donc, non, ça, c'est ton tarkatili. Next time, new frère Rento, on a tarkatili. Fa tsy teneniko anareo hoe génération inona anjaranareo no mieritreritra ex zokinay là. Putain, j'aime trop balancer des dossiers comme ça là, lol. Mirindra, coucou toi, cœur sur toi. Cœur sur toi. Donc bonne nuit tainy Andriamanitra, tainy rasana, tainy zanahary, tainy fanahelo, tainy fananana, tainy fanany afo, tainy fanany rivotra, tainy fanany volana sy ny kintana ny masoandro, tainy fanany 7 planètes. Tainy fanany nareo ihany koa satria ao anatinareo ny pouvoir, ao anatinareo ny créateur, vous êtes souverain de votre peuple, votre terre, nareo ny tompony taninareo, nareo manjaka ny taninareo. Tsisy hoe tompo fa ianao ny tompo, zay a. Et bisous daholo. La petite traiteur, merci pour elle aussi. Elle ne sait même pas que, pas au fait, et j'espère que ça l'aidera. Ah, mais ça, on espère que ça va l'aider en tout cas. Et on peut, si elle est en Belgique, franchement, si on devrait se voir et tout, et si c'est pas à côté, c'est pas loin de chez toi, on pourra aller, on filme et tout, on fait un petit vlog et je mets sur les réseaux, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Fais-le ma paix, fais-le ma au tep.